Tahaka izao hita amin'ny sary izao, ny mpanao hetsika mainty avy any Antananarivo nikasa hiditra Ambohijatovo tamin'ity androany ity ny maraina. Tamin'ny 12 ora sasany teo izy ireo nanomboka nivorivory teny an-toerana rehefa avy noroasina avy any Ambohijatovo ny sasany. Hipoka olona tanteraka teny an-toerana. Nanamafy ireo tanora nanao hetsika fa maro loatra ny tsy rary ny ainan'ny malagasy ankehitriny antony andraisana anjara amin'ny fitakiana. Ny zavatra ilainay tanora tondra mameno feonay tanora zay zao ohatrinay zay manao make-up domicile manao mandray mariage tonga any antranon'olo zay tapaka ny jiro tsy miasa tsy mandray folo zay inona ary zany no hoaninay zay tsy afaka hinana teleferiky zay tsy afaka ny andeha hinana bus urbain zay fa vola ny tetavinay asa ny tetavinay tanora zao mahatonga ireo tanora be dia be ireo nge any amin'ny ray aman-dreniny any ireo mety tsy miteny fa any anatiny any izy mitomanina any anatiny any mahita ny ray aman-dreniny hoe amin'ny ray maraina mandeha mivoaka mandeha miasa miandry rano amin'ny 12 alina tsy matory nefa mbola ifo maraina andeha hianatra zany ve mba tantandalana eto amin'ity firenena ity. Saika hita teny an-toerana avokoa ny sokajin'olona rehetra nahitana mpanakanto toa nitarika Oladada ihany koa teny Antananarivo. Ny fampiresaka ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Nangataka ny hiditra am-pilaminana ao amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo ny mpanao hetsika mainty. Sosokevitra hanomen'ny andaniny anaovana hetsika ny kianjan'ny Maki saingy tsy nanaiky hatramin'ny farany ny mpanao fihetsiketsehana. Rehefa tsy nahomby ny fifampiresahana, nanao amboletra hiakatra faravohatra ireo mpanao hetsika mainty ka nanaparitaka tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana. Nanazava ny ankilany fa tsy nanaraka ny fandaminana ireo mpanao fihetsiketsehana ka voatery nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana nanapariahana ireo vahoaka. Efa mandamintsika izy nanisy pression avy atsy managorobaka vatsy ny eto mbola mandamina zay na tonga niny teo. Hitanareo tsara iny dia aza neny manifestant ihany jerenareo fa neny retsaretsa efa mandamina tsisy mihetsika teo inona ny mahatonga anazy manosika le force de l'ordre makany sika mandamina. Taorian'ny hetsika mbola tsy niala ireo mpanao fihetsiketsehana teny an-toerana, niatranatran ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Tena Antaninarenina dia sisa ihany koa nanapokantya. Lasibatry ny herisetra nataon'ireo mpitandro ny filaminana indray ireo mpanao gazety nanao ny asany teny an-kianja androany nandritra ny hetsika teny Ambohijatovo. Mpanao gazety maromaro mifampiresaka no avy hatrany dia nandatsahana izy ireo bomba mandratsa-dranomaso mivantana io hariva io kanefa dia mpanatanterahana ny asany. Aiza soaly le mpanao gazety sao dia mba tsy mety aiza le lalàna soke aiza le lalàna aiza le lalàna.
Ny toy izany izay mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny feny asa fanaovan-gazety sy ny asany mpitandro ny filaminana. Nahazo takaitra vokatra ity daroka bomba nataon'ny GCC ity ny mpanao gazety ny Fahitalavitra Rahavavy Real TV, Leonard Jorandriaparany sy Menikira Zavandratsimy. Efa ny Real Prod amin'izao Real TV no nanapoahany la bomba. Manameloka tanteraka izao faniriterenan'ny mpanao gazety manao ny asany izao ireo mpanao gazety. Avy hatrany dia nitady fanazavana tamin'ireo tompon'andraikitra saingy tsy nimpoitra ity farany. Nitondra feo ny solotenan'ny mpanao gazety ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety Monique Rasoloarson izay nanambara fa be loatra izay antso izay mahazo ny mpanao gazety manao ny asany izay fa tsy voa izao. Mitaky ny anajana ny mpanao gazety manao ny asany araka izany ary raha ny lalàna aza dia mandidy ny mpitandro ny filaminana hiaro sy hanampy ny mpanao gazety kanefa dia nifanohitra amin'izany no mitranga. Ho an'ny ordre des journalistes de Madagascar dia izao foana hoe tena manameloka ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety na avy amin'iza na avy amin'iza ary izy misy lalàna amin'ny fe ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zoan'ny mpanao gazety ny mahazo fiarovana amin'ny fanatanterahana ny asany indrindra amina trangana fetsiketsehana toy itony dia misy koa lalàna izay mandrara ny fanapotehana ny fitaovan'ny mpanao gazety na fanagiazana ny fitaovan'ny mpanao gazety voarara ny lalàna izany fanatanterahana ny asany ataony mampisitraka an'ilay zo fototra ny olom-pirenena azo vaovao izay ny asan'ny mpanao gazety dia manaja ny ato anatin'ny rafitra demokratika itsika fahalalahana maneho hevitra fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety raisin'ny ordre des journalistes de Madagascar ho fanitsakitsahana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety ny tranga toy izany ary fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety eo amin'ny asa mivaingana efa misy ny fifampiresahana amin'ny CPJ en Afrique rafitra iraisam-pirenena miaro ny mpanao gazety ao anatin'ny fandraisana ireo mpanao gazety rehetra izay mety hoe niaran'ny herisetra na nitrangana fanitsakitsahana zoany amin'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety ny OGM sy ny CPJ amin'izao fotoana iresantsika izao kanjo misy an'iny tranga iny atsaharo ny fanaovana herisetra amin'ny mpanao gazety voararany lalàna izany arovo ny mpanao gazety ho anareo mpitandro filaminana manampy anareo amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna amin'ny fametrahana ny rafitra demokratika manampy anareo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay mety hitondrana ny firenena ny mpanao gazety ary aoka ihany koa ho antsika olom-pirenena na isika mety ho voakasika izany ny fanavakavahana mpanao gazety raha ohatra hoe tena ilaina ny fidinana an-dalambe ho an'ny mpanao gazety ho ataontsika izany raha mbola mitohy ilay fanaovana herisetra sy fanaovana tsinitsinina ny asa fanaovan-gazety toy izao fa tsy ekena. Tafiditra tao amin'ny kianjana Mozatovo ireo mpanao fihetsiketsiana izay nitarihany be ny tanàna Meritsatosika Parsondry Ambolanarivo tamin'ny 3 ora sasany hariva teo. Rehefa niaraka nirora tamin'ny vahoaka ny Meritsatosika ny tenany sy ireo mpianatra ny Vondovorona. Niazo ny lalam-pirenena voalohany, niazo an'ny Fianorivo, Malaza, Ampitatafika, Anosizato, Anosy ary tafiditra tao Mozatovo. Nisokatra malalaka ho azy ireo ny sakana
izay nahafaniditra tao amin'ny zaridaina n'Ambohijatovo avy eo. Ny fanisorana ny Flora Joel no nirahirain'izy ireo nandritra ity fotoana ity. Ity tsy andanon'izay dia avy eny Andohana Analakely indray ireo mpitandro ny filaminana no nimetraka ny sakana tsy nahafahan'ny olona avy eny Analakely hiazo ny Ambohijatovo na ny avy eny Ambohijatovo ho hiazo ny Analakely. Taorian'izay no nikadina teny toerana indray ny avy amin'ny G6 nanaparitaka ireo mpanao fitsiketsehana. Vaky niparitaka indray ireo olona tafiditra tao Ambohijatovo. Raikitra taorian'izay ny tora-bato, ny fandrehetana afo teny amin'ny arabe, raha toa ka tsy nitsahatra kosa ny fandefasana baomba mandatsatra ny maso nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Tsy vitanao tao amin'ny exécutif le izy. Eto koa tsy vita koa tato amin'ny antemera-pirenena le izy dia miverina any amin'ny vahoaka masy mandidindray inona ilay zavatra ilaina ka naneho hevitra mahakasika ny laten'ny filohan'ny repoblika ny avy amin'ny fanoherana tamin'ity androany ity. Nambarany tamin'izany fa maro ny olana sedrain'ny malagasy ankoatran'ny resaka jiro sy ny rano. Tsy tafampita foana nefa hatramin'izay sy ny afatra ho izy ireo ka rariny raha ampiaka-peo ny vahoaka izay tompony fahefana. Tsy afa-po tamin'ny laten'ny filoha ihany koa izy ireo araka izany. Ireo syndicat rehetra eto Madagasikara dia misy zavatra mamparary azy ao, misy zavatra mampahory azy ao, fantakonam-bavatra zay tsy zay. Ny tanora eny amin'ny université dia misy zavatra mamparary azy koa ao. Dia hatramin'ny androany mbola tsy fantatry ireo zavatra ao ary mbola tsy vitan zareo ny teny an'izany zavatra izany. Dia na ny olona any Sava manana olana amin'ny resaka lavanila, resaka girofle, resaka langilangy, zany rehetra zany na mpanonjana entana na importateur na exportateur na transporteur fasimbany lala betsaka mihitsy ny olana eto Madagasikara ka tsy fanomeza sehatra ny vahoaka malagasy zay satria efa tsy vitanao tao amin'ny exécutif le izy. Eto koa tsy vita koa tato amin'ny antemera-pirenena le izy dia miverina any amin'ny vahoaka masy mandidindray inona ilay zavatra ilaina ka ambarako eto fatapoko fatam-pirenena tsy nahavoavaly ny hetaheta amin'ny vahoaka manerana Madagasikara iny discours-ny Ngay Rajoelina. Mahalona ny antso ho an'ireo izay vonona hitondra ny anjara-biriky ny andrafitra ny governemanta dia nilaza izy ireo fa tsy vonona niditra ao anatin'izany velively. Za aloha dia mangataka amin'ny mpiara-miasa amiko izay mivory zao tsika miteny zao tsy hiditra anatin'ny gouvernement tsika. Raha misy olona mametraka CV ao anatin'ny gouvernement amiko zany dia mpamita bahoaka zany amiko zay. Donc zany fitaka io avianareo fa meko toerana. Non, tsy toerana problème. Za nanana toerana meny vahoaka ny Tomasina toerana za efa nanomboka tamin'ny 1998 hatramin'izao misaotra anazy. Fa kosa tsy toerana ny olana fa ny fiainam-bahoaka, fiainan'ny tanora, ny jiro sy rano sy ny université zany ny tena mamaika atsika. Hatramin'ny alakamisy nisy ny hetsika Leo Delestage izay nivadika ho hetsika mainty taty aoriana. Zara raha mahalafo ireo mpivarotra eny amin'ny manodidina n'Ambohijatovo sy Analakely izay nifampiresaka taminay, indrindra ireo mpivarotra amoron-dalana. Mivarotra maraina izy ireo ary tsy misy fiatroran-goronana entana. Rehefa manomboka ny korotana ataon'ny mpanao fihetsiketsehana dia mody avy hatrany na mahalafo na tsy araka ny fanazavana. Le izy aloha zany raha nomana zay miala ny atrano zay hoe manomana andeha varotra dia tonga aty nefa zao ny polisy ohatra miteny aho reny netana dia tsy maintsy mangoro zay na tsy mitondra azy. Raha ny tombarotra aloha zao dia tsisy mihitsy satria ohatra zao hoe entana tokony amidy 25 dia lasa alefa le izy na 15 000 lahatra.
nefa naza misy hoe 20 000 ny angalana anazy dia alefa izy na 15 000 satria tsisy entina mody. Ho an'ity mpivarotra iray niresaka taminay ity, fitondrana sakafo no amidiny. Zara raha mahalafo iray alina izy iray andro hatramin'izay fotoana ny grevy izay. Olana ihany koa hoy ny fanazavany, tsy misy akana entana fa mihidy avokoa ny tsena lehibe. Nanomboka lelaka mihitsy ny izany zay a. Tena hita hoe tena simba be daholo ny fitavan'ny olona rehetra moa zany fa tsy izay rery satria na mangazay mpakana entana ary na rehetra mihitsy dia simba daholo satria azo zao zay malafo kely ohatra malafo ray alina dia tokony hoe angalana entana ny 10,000 amin'iny dia nefa mihita fakana entana dia tonga indray ny pitsy dia ohatr'izay Ireo mpivarotra sakafo mandehandeha ihany koa ankilany miezaka mivarotra trany. Ireo mpitandro ny filaminana no tena mandany entany amin'ny ankapobeny nanomboka hatramin'ny nisian'ny fihetsiketsehana teto Antananarivo. Tsy nandeha nefa ny entany ho an'ny androany tao aorian'ny fisiana trangana mpitandro ny filaminana voalaza fanamon'ny ainy sy narary no ny sakafo nohaniny omaly rehefa nanao ny asany teny amin'ny parvis. Zareo moa zany tena mividy, zareo tena mandray anjara zareo le hoe reraka miasa ngamba dia zay no mahatonga dia ohatran'ny androany izy ohatran'ny hoe tsy sasaminana amin'ilay hoe matahotra hoe misy maty zany zareo dia hoe tetsy moa zany tetsy nidona analakely namahana ny zareo dia misy maty dia hoe zay izy tsy samy sakafo fa dia maninona hoa zany tsy sanareo dia misy maty zay ozy izy fa ohatran'ny hoe misy lalaposina sakafo nohan'ile namanay ozy izy dia maty ny anakovo dia tetsy izy mbola Ho an'ny androany, tamin'ny 20 ora teo nanomboka nanala ireo mpivarotra amoron-dalana ny mpitandro filaminana teny Ambohijatovo. Ankilany, nasiany izy ireo niala teny toerana ihany koa ireo olona nitangorongorona nanodidina Ambohijatovo sy Analakely. Mampiasa mpanjakana dia manaja trany ny sata mampiasa mpanjakana izahay. Mahery ny 10 ny sendika eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, tanjona iombonan'ny sendika ny fikatsahana ny tombotsoa arak'asa hoy ny mpiasa ny fahasalamana, saingy samy manana ny fomba sy ny vinana tanterahana izany ny sendika tsirairay. Ho an'ireo sendika ny infirmiera sy ny mpampivelona, ny mpiasa-mpanjakana dia tsy tokony afangaro amin'ny hetsika politika ny ara-teknika manoloana ny fisian'ny sendika vitsivitsy manararaotra ny zava-misy ankehitriny. Toy ny efa nisy teo aloha dia naneho ny fahavononana trany amin'ny fifampiresahana sy ny fifampiainona ny sendika ny infirmiera sy ny mpampivelona mpiasa-mpanjakana. Maro ny sendika mijoro ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana, samy manana ny tanjony, samy manana ny vinany. Amin'ny ankapobeny dia samy miaro ny zo sy ny tombotsoa arak'asany ny mpiasa. Ho anay manokana dia tsy tokony afangaro amin'ny hetsika ara-politika ny ara-teknika. Ary zay dia maneho hatrany ny fahavononana amin'ny fifampidiniana sy fampiresana hikatsavana ny tombotsoa iombona. Mahakasika ny resaka avancement ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana kosa indray dia nitondra fanazavana mahakasika izany ny talen'ny fitantanana ny mahaolona eo anivon'ny ministera androany. Nambarany fa niroso hatrany ny fikarakarana ny avancement ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana manerana ny nosy, saingy misy kosa nefa nidingana tsy maintsy arahana manoloana izany. Eny, izay eto anivon'ny terasy tokoa no misahana sy mikirakira ny atao tantaratasy mikasika ny fitantanana ny mpiasan'ny fahasalamana. Anisan'izany ny resaka avancement dia marihana fa nandefoana ny avancement ary nanatanteraka ny andraiky mikasika an'izany ny mpiasa eto anivon'ny terasy. Na ny any amin'ny faritra ihany koa raha ho an'ny mpiasa fahasalamana izay miasa any amin'ny faritra dia mandeha hatrany ny fikarakarana ny avancement an'izy ireo satria vitany atoerana izany. Tsy ivina fa omaly dia nisy ihany koa ireo solitena ny mpiasan'ny fahasalamana, ahitana ny solitena ny mpitsabo, ny paramedy ary ny prakidrara izay nanao fanambarana fa manohy ny asany andavanandro ho fanajana ny fianianana nataon'izy ireo sy ho fitsinjovana ny vahoaka mila tolotra ara-pahasalamana. Profon'izany dia manatanteraka ny asana izahay toy ny andavanandro na misy hetsika na tsy misy.
teo anivon'ny fianakaviam-be politika sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy no nanatanterahana ny lanonana veloma farany ho an'ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabiniriny teny amin'ny lapan'ny Zaza tamin'ity androany ity. Solombavambahoaka voavidy tao Betuka Atsimo, olomanga teo amin'ny setra ny politika ary nitolorana manokana ny Mariboninahitra commandeur de l'ordre national amin'ny tenany ho fankasitrahana ny asa sy ny fandraisany andraikitra goavana teo amin'ny fiainam-pirenena indrindra ho an'ny vahoaka ny Betuka Atsimo fa bangana goavana no navelany eo amin'ny demokrasia ho ny folony antenimiram-pirenena. Lavo tokoa ny andrarezina ary folaka ny andry ny ankinana. Matsaro banga tokoa ny andrim-panjakana misy anay amin'izao fotoana izao satria député izay isan'ny mpalome soske ary ataoko hoe tena mazaka an'izay demokrasia izay no lasa nodimandra amin'izao fotoana izao ka miteraka abangana ato amin'ity andrim-panjakana izay tantaniko sy misy an'ireto député marobe reto. Nitarika ny lanonana fanaovam-beloma ny filohan'ny antenimiram-pirenena Tokely Justin notron'ireo mpirao maharitra, solombavambahoaka marobe sy ireo mpiara-miasa maro eo anivon'ity andrim-panjakana ity. Jean-Jacques Rabiniriny dia tsy hivina fa efa mpisehatra ara-politika hatramin'ny taona maro, fantatra tamin'ny fahaiza mitondra sy ny fatokisan'ny vahoaka azy, hatramin'ny andohany tao amin'ny atoko avy ka hatramin'ny na ministry ny fanabeazam-pirenena azy ary avy eo ministry ny kolontsaina sy ny asa tanana ihany koa. Voafidy indroa ho solombavambahoaka tao Betuka Atsimo ny tenany, olona njoro sy nanana ny maizy azy teo amin'ny setra ny politika sy ny fiarahamonina. Anisany nahafantarana azy ihany koa ny teo amin'ny sehatry ny fahaiza manao amin'ny lafiny maro sy ny toetra manokana toy ny fitantanana sy fandraisana andraikitra amin'ny sehatra politika sy sosialy, fahaiza mampianatra sy fikarohana amin'ny lafiny anthropologia, fahaizana mifandray sy miara-miasa amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana, fandeferana sy fitiavana, ny filaminana sy ny firaisan-kina. Velim-pisaorana ny fianakavian'ny tompokolahy Jean-Jacques Rabiniriny manoloana ny fifanomezan-tanana sy ny fanomezan-kaja ataony antemera ho azy ireo. Misaotra anareo fa tena henimboninahitra zoko Rabiniriny Jean-Jacques amin'izao lanonana fanaovam-belomana azy faran'izao. Manarak'izay tsy vitany voninahitra nomenareo fotsiny koa fa mbola nanampy tokoa anareo nanamaivana ny adidy sy ny hamaivanana ny fahoriana sy ny mavesatra taminay. Nanomenareo nandray anjara amin'izany adidy zany ka dia isaorana anareo namany, indrindra nareo député namany izay nanome tanana anay ny filohany antenimiram-pirenena izay nanome tanana anay hitondrana ny razana makany an-tanindrazana. Nisy ny filanjan'ireo solombavambahoaka ny tranovorony sy fanaterana azy hatreny ambavahady ho mariky ny fanaovam-beloma farany ity Ray aman-dren'ny firenena ity. Anio ihany dia nitody dohana atsimo any Betuka Atsimo no fomangatsika ny Jean-Jacques Rabiniriny ho nitrona ny vahoaka izay nifidy sy nitoky taminy ho amin'ny fandevenana sy ny veloma farany any an-tanindrazana.